fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Krismasy sady alahady ny fiantsonany ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny teny koa fanekena taloha boky Isaia mpaminany. Isaia 7 raisina manomboka amin'ny 10 ary avy amin'izany no anakinana ny trofeo. Ary Jehova mbola niteny tamin'ny Azaria ka nanao hoe: mangatà famantarana amin'ny Jehova Andriamanitra ao, eny mangatana ho avy amin'ny lalina ambany na ho avy amin'ny avo ambony. Fa hoy azy: tsy angataka fa tsy haka fanahy amin'ny Jehova. Dia hoy Isaia: miaino ary ny taranaka Davidy, ataonareo zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona, no dia hanasatra an'Andriamanitra koa ianareo. Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana amanareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Rehefa mahalala andany ratsy sy hifidy ny tsara izy, dia ronono mady sy tantely no vinany. Fa raha tsy mbola mahalala andany ratsy sy hifidy ny tsara izany zaza izany,
tsy aolaontan'ireo mpanjaka maraiky taotranao hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana taon'i Jesosy. Efesianina toko voalohany raisina manomboka amin'ny 5 voalohany. Paoly apôstôly Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mamango ny olona masina any Efesosy izay mahatoka ao amin'ny Kristy Jesosy ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra raha Jesosy Kristy tontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitanim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fiainantsika tao aminy fony tsy mbola any ny fanorenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anandreantsika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony ho filerana ny voninahitry ny fahasoavana izay nanasoavana antsika maimaim-po ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahasoantsika araka ny haren'ny fahasoavana izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantary ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany ahatanterahany ny fitondrana tao mandrapahatavitry ny andro voatendry anangona ny zavatra rehetra oiray ao amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ao aminy no nanaovana antsika olovana rehefa notendrena raha teo isika araka ny fiasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony mba ho filerana ny voninahiny izahay izay nanatenany Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo teny fahamarina dia ny filazantsara famonjenanareo ao aminy koa ianareo rehefa no nasiana tombo-kaseta amin'ny fanahy masina araka ny teny filasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalay manentena ho fiderana ny vonoana. Ho farana ao amin'ny filazantsara masina araka Matthieu. Matthieu toko faharoa raisina manomboka amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka indreo nisy maly avy tany atsinana tonga tany Jerosalema ka nanao aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy fa nahita nikita ny teny atsinanany izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary nona nde izany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra dia namorolohan'ny mpisoiny rehetra sy ny mpanoran-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Ary hoy taminy ao Betlehema ny Jodia fa izao no voasoratra amin'ny mpaminany ary anao ny Betlehema tany ny Joda tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao sy raha izy
fa jabanao ny voany zay anankiray ho mpanamaka ka izy no mpiandro Israely dia napaka ny mandimandy ireo ka namototra fatratra tany izay andro nisy olona kitana dia naniraka azy amin'ny Betlehemy izy ka nanao andeha fitoro tsara ny amin'ilay zazakely koa rehefa hitanareo izy dia ambarao andro mba hankanisako amiko ihany koa teo anatreha ary rehefa nandreny mpanjaka izy io dia lasa ary indro ilay kika nahitany teny atsinana miaro azy mandrapitsanony teo ambonin'izay toerana zazakely ary no nahitany kintana izy dia nifaly indrindra ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely sy maniry ka niankohoka teo anatreha ary nefa nosokafa ny fitehirizan-drany dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy hiverina any amin'ny Herody dia lalana hafa no nandrehany ho any amin'ny foniny masina ny teny misaotranao zahay Jehova tomponay fa mbola nomeo indray izao fotoana izao na ahafahana indray miaino ny teninao tenao izay mampianatra anay amin'izao nomely izao fa ianao dia tonga monjy anay ho afaka amin'ny fahotana koa raha indray nafatrao any izahay izao dia ny fanahinao masina ny latsaka amin'ny tsirairay any ary koa amin'ny mpanomponao izay tonga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ananantana izany bavaka izany. Amen.